fa mila tsy hoandro mihitsy ny fotoana iaonana aminao atao anatin'ny fandaharantsika dodina ilaza ny fahatsaran'ilay ny antso atsika sy ny zarany amamin'ny teniny ary efa vombonany koa ny fanamponarimanitra ny pastora Andriaparapina Fanera hanohy ilay dia be miaraka amintsika mianakavy hamaly ilay fanontaniana hoe efa fantatrao ny Fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve. Fanontaniana izay tsy mahatafandro mandry ary mitaky antsika ndinika sy amaky isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Voalohany teny aloha dia miarabanao pasteur tonga sondray atao anatin'ny fandaharantsika. Torazana koa miarabanao naminatinao ary miarabanao ihany koa tafaraky indray amin'ny alalana so fandaharana so tsika izay fotoana manokana izay andiniantsika ny ten'Andriamanitra, ny soratsika Andriamanitra noho ny fahasoavany izay mbola ataony amintsika tsiraray avy. Ny Fihavian'i Jesosy fandroany tena hisy marina ve? Io ilay fanontaniana be dia be ny fanontaniana mibosesika ateraka izany aloha hevitra izany ao an-tsaina ao pasteur. Dia niresaka ianao tamin'ny fiaonantsika farany mikasika ny hoe ny Fihavian'i Jesosy tsy hoe izay no tanjona ny tsena azy fa ny afaka hiaraka monina aminy ao amin'ilay fanjakana izay no manina antsika. Jaolona toko 7 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Misy andininy tonga atao an-tsaina pasteur amin'ny Korintiana voalohany toko 10 mikasika an'ilay hoe fanovana ataon'i Jesosy amin'ireo izay tsena azy andeha hifindra monina ny amin'ilay fanjakana izay no maniny. Fanovana manahoana izy io inona amin'ny lafin'ny mpiainantsika no hovana mba homendrika andovan'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ya. Efa nifantatsika tamin'ny fandarana farany teo zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra satria izay zany le teny Jesosy Matthieu 7:7 hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ino le nazavaintsika zany hoe le fanjakan'Andriamanitra tsy ny Fihavian'i Jesosy fa le fanjakan'Andriamanitra dia le teny Jesosy amin'ilay Jaolona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Dia zay tsara tonga ny dia miavaka be ilay izy ary mazava handeha hanamboatra fitoerana ho anareo izy. Iny koa le tenen'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny 1 hoe iny Jesosy napekarina iny zany izy le nandeha apekarina niala taminareo any an-danitra iny dia ho avy indray tahaka nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra. Andeha aho izy hanamboatra fitoerana ho anareo. Dia ho avy indray aho izy ka handray anareo ho any amiko. Dia izay hitoerako tena mazava ny Baiboly izay hitoerako no hitoeranareo koa. Izay le fanjakan'lanitra izy io ne le fanjakan'lanitra izay hitoerako Jesosy dia hitoeranareo ihany koa. Fa ho avy aho handray anareo ho any amiko. Izay le nazavaintsika ka raha miteny Jesosy hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'lanitra dia mitory izy ary mampiomana ny olona Jesosy mba tsy hoe hovonina hitsena azy ihany satria tsy maintsy vonina hitsena an Jesosy ianao aloha fa ny tena ilaina hovonina hiaina any amin'ilay fanjakan'lanitra, hovonina hiditra any amin'ilay fanjakan'lanitra. Zay zany le asa raha mahalaza azy dia voambolana dia hoe lova andovan'le zay mahalaza azy mihitsy zay ka. Ary ny ten'Andriamanitra moa raha milaza zany hoe tsika dia mpiara-mandova amintsika amin'ny Kristy. Mpiara-mandova, mpandovan'Andriamanitra ary mpiara-mandova amin'ny Jesosy Kristy. Fa inona nisy eo rehefa ho avy Jesosy? Zay le fanontanianao teo dia voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 Korintiana voalohany toko 5:10 ny andininy 2:15 sy ny 7:15. Inona zavatra iseho? Korintiana voalohany toko 5:10 ka ny andininy 2:15 sy ny andininy 7:15. Fa vetivety toy ny iray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany
de hovana sika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy olo intsony ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy tafy ny tsy fahalovany ary ity mety maty ity tsy maintsy tafy ny tsy fahafatesana. Zay zany zao manamarina ny teny io hoe isika vonina ve mendrika ve tsika ny hoany am'le fanjakany lanitra, mendrika ny hiditra na le fanjakany lanitra ve tsika, mendrika ny iaina miaraka am' Jesosy any am'le fanjakany lanitra ve tsika. Ozy namana tinao fa Jesosy rehefa niakatra tany an-danitra tompoko dia velona mandrakizay. Satria haitsika ane zany hoe velona mandrakizay Jesosy tsy andairany fahafatesana tsy mahatsony zany izy, velona mandrakizay. De isika mba hatateraka an'le teny Jesosy hoe ho avy indray aho ka andrainareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary manamafy an'izay koa le Tesaloniana voalohany 4:7 ny 7:12 de ozy izy hoe dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, mandrakariva ho any amin'ny tompo mandrakariva ao am'le fanjakany lanitra. Zay mahatonga nyity Tesaloniana Korintana voalohany 5:12 ity hoe rehefa aneno trompetra amin'ny fiavian'i Jesosy tsy maintsy hovana isika. Inona le fanovana? Ity mety lo ity dia hitafiny tsy fahalovana, ity mety maty ity hitafiny tsy fahafatesana. Ny tsara marihana namina adinao tsy fanovana-toetra no ataon'i Jesosy, tsy fanovana toetra fa fanovana n'lay tenatsika mety maty ho lasa tsy mety maty. De zay mahatonga le teny amin'ny Petera 2:7-1 avelo be ntsika foana iny teny iny fa tena zava-dehibe ny teny iny, fototra mihitsy zany iny toko sy andininy. De ozy izy le Petera 2:7-1 raha ho levina toy izany zao rehetra zao dia olona tokony anao ahoana mo isika ny amin'ino ozy izy amin'ny fitondratena. Zay aloha fitondratena masina sy ny toe-panahy araka toetra zany. Olona tokony anahoana mo tsika amin'ny toetra na fitondratena. Fa rehefa ho avy Jesosy tsy ny toetranao no hovany fa ny tenanao mety maty no hovany ho lasa tsy mety maty. Zay mahatonga le hoe ny tena fiomanana ataotsika de tsy fiomanana amin'ny fitsinanan'i Jesosy fotsiny fa fiomanana iaina ao amin'ilay fanjakany lanitra. Tsy diratsika lalana am'izay na manadinao fa mbola azo tena azavaina misy zany hoe olona manahoana moa zany hiditra ao am'le fanjakany lanitra, olona manahoana no afaka hiditra ao am'le fanjakany lanitra. Matio 7 zany hoe famvaky itsika iny 2:20 hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony ray. Dikan'izay ianao zany am'izao fotoana zao manantena ny fiavian'i Jesosy ianao na hoe miandry ny fiavian'i Jesosy ianao kanefa tsy mijanona io ka le izy, tsy izay le tena fanantenana fa manantena ny hiditra any am'le fanjakany lanitra ianao miaraka am' Jesosy, miaraka aminy any am'izay toerana mandrakariva. Fantanena petraka manao ny sitrapon'Andriamanitra ve zany zao ianao ankehitriny sa manao. Zay ne mahatonga le fantanintsika am'le loharivotra hoe fiavian'i Jesosy tena iso io. Jereo fiainanao de no ihany afaka mamaly tena misy hoe le fiavian'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Mazava zay pasteur idirantsika ny tapany manaraka satria araka nampanantenantsika ny mpanaraka ny fandaharana dia ampitaha reo sary anohatra zay nampiasain'i Jesosy isika. Androany de hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Iny ray ny tiany Jesosy ambara am'izany sary anohatra izany raha mampitaha n'ilay fiaviany ho tena zava-misy izy. De voalazany ten'Andriamanitra izy io de nao vakitsika le ten'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio 7:20 milaza azy de hovakitsika ny 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Resaka izy Matio 7:20
matetiky ny 720 ny 770 hatramin'ny 730. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fihavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny fony tsy mbola tonga ny safodrano dia nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy fantany mandra-piavin'ny safodrano izay nandingana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fihavian'ny zanak'olona. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Miresaka zany tsika hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina ve? Zay le izy, tena hisy marina ve? Dio sisan'izao io ten'Andriamanitra io tahaka ny tamin'ny andro inona le izy? Noa. Tahaka ny tamin'ny andro Noa. Dia tahaka izay koa ny fihavian'ny zanak'olona. Dia ny zavatra fatarina zany raha tena hoe te azo antoka ny hoe tena hisy marina ve le fihavian'i Jesosy, dia fatarina fotsiny ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Satria tahaka ny tamin'ny andro Noa ny fihavian'i Jesosy. Nanaona ny toetry ny olona tamin'ny andron'ny Noa. Inona zavatra nisy tamin'ny andro Noa, nanahoana ny fiainan'ny olona tamin'ny andro Noa, dia izy ny Baiboly tahaka ny tamin'izay fotoan'izay ny amin'ny fihavian'i Jesosy. Dia rehefa fantatrao zany tsy mazava aminao le zavatra niseho tamin'ny andro Noa, ka mijery ianao amin'izao zavatra misy zao, dia izy ny hoe tena misy le fihavian'i Jesosy ka. Tena hisy. Zay masiniza, tena hisy le fihavian'i Jesosy. Efa namaran'i Petera hoe olona tokony hanahoana. Ndao na jereo antsika ary le ten'Andriamanitra. Miaingintsika zany ao amin'le Matthieu 4:20 dia ny 7:7 ka hatramin'ny 8:30. Dia aveliko vakiana tsara le izy. Dia izy fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fihavian'ny zanak'olona. Eto hoy izy fa tahaka ny tamin'ny andro fontsy mbola tonga ny safodrano. Izay zany le izy. Izay zavatra niseho. Tahaka ny tamin'ny andro na tahaka ny zavatra niseho fontsy mbola tonga ny safodrano. Talohan'ny safodrano. Talohan'ny nahatongavan'ny safodrano zany. Dia tahaka izay zany ny amin'ny fihavian'i Jesosy. Tahaka ny zavatra niseho fontsy mbola tonga ny safodrano. Inona zavatra niseho? Nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina. Mandra-piavin'ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Zay tsara, mahafinaritra be le Baiboly anie. Tahaka ny tamin'ny andro Noa izy ny fihavian'i Jesosy. Dia tamin'ny andro Noa fontsy mbola tonga ny safodrano dia ny zavatra nataon'ny olona. Sady zay mandra-pahatonga ny andro, zay tsara izy, mandra-pahatonga ny andro nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Dia voavonjy Noa valo mianaka afaka izy. Dia ohatran'izay koa ny fihavian'i Jesosy. Mandra-pahatonga ny andro zay hanavotan'Andriamanitra ny olona dia misy zavatra iseho. Zavatra iseho mihinana misotro ny olona ary apakabady ny olona sy amoaka ny ampakarina. Ndao hidirantsika kely ary zay namana dinao hoe marina dina ahoana zany fisehoan'izany amin'izao andro ianantsika izao, ka ahatonga anao tena azo antoka hoe tena hisy marina le fihavian'i Jesosy raha zany ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa, tena hisy marina le fihavian'i Jesosy. Satria tahaka izay koa ny zavatra iseho. Sady zay dia miteny izy hoe inona nataon'ny olona izy mihinana. Dia izy ianao mihinana ahoana moa ny olona tamin'izany andro zany? Satria izay nataon'ny olona mihinana ahoana, mihinana inona sisisy. Ary amin'izao andro iainantsika izao mihinana inona koa ny olona. Ka afaka hitenanao hoe tena marina le Baiboly hoe tena tahaka tamin'ny andro Noa, dia zay koa kay mizavatra miseho tena izy zany le fihavian'i Jesosy. Mamaky ten'Andriamanitra isika eo amin'le hoe inana ny olona. Tsara zavaina le izy hoe mihinan-kanina ve izy ity, sa mihinam-bary, sa mihinana mofo, sa mihinana inona, sa inona tiany ho lazaina hoe mihinana inona ny zavatra tiany ho lazaina. Ao amin'ny Jaona atsika, Jaona 2:1 no vakiantsika ny 7:7. Ao mba vakio ary.
Jaona 9 ka ny 9 de zao nivaky ny teny. Ny razanareo ny hinana ny mana-tany anefitra nefa maty ihany. Zay zao teny. Ny razanareo zizy mihinana inona sisy? Mana. Sakafo sady zay? Mana, sakafo. Tsimponina de amboarina de hoanina. Ny razanareo zizy mihinana mana tany anefitra nefa nanino zizy? Maty ihany. Dikan'izay tompoko, tsy le hanina hohaninao isan'andro io zany tiano lazaina. Tsy ho hanina sakafo hohaninao isan'andro io zany le hoe mihinana tiano lazaina. Satria na mihinana, rehefa mihinana an'io ianao na de mihinana an'io aza ianao, tahaka ny voalaza eto, mihinana mana nefa nanino? Maty ihany. Aketo zay le zany no tiano lazaina. Hoe ny sakafo vary sy sisa mana, tsy zay kely izy. Fa inona le hoe mihinana? 50 sy ny faraika amin'ny 50. Jaona 9. Jaona 9 ny 9 sy 1/50. Ity mofo zay midina avy any an-danitra, ity no mofo zay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy. Zany mofo velona zay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, teo velona mandrakizay izy. Ary ny mofo zay omeko azy, omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Mazava tsara ny teny Jesosy. Ny razanareo zizy nihinana mana tany anefitra maty ihany. Hoy Jesosy, ity no mofo nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy. De inona le mofo? Izao zizy Jesosy, izao no mofo velona zay nidina avy tany an-danitra. De zao zany namana dinoa. Le hoe tahaka tamin'ny andro Noa mihinana ny olona. Kanefa nanahoana ny olona tamin'ny andro Noa? Maty ane ny olona e. Maty ane ny olona e. Mihinana izy fa maty izy. Ringana izy, ringany safotra zany. Sady zay? Ohatran'le teny zany mitovy amin'le teny voalaza eto mihitsy, hoe ny razanareo nihinana mana nefa maty ihany. Fa ny tena zavatra hohanina kay zany mahavelona, ka ho velona zay mihinana azy, ka ho vela mandrakizay zay mihinana azy, de le mofo midina avy any an-danitra. Iza le mofo? Jesosy. Izano mofo zay. Izao zay Jesosy ny mofo velona zay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy. Dikan'izay tompo de zao. Tsotra be. Tamin'ny andro Noa, ny zavatra niainan'ny olona tsy niaina any Jesosy ny olona. Tsy nihinana le mofo nidina avy any an-danitra ny olona ka de ringana izy. De tahak'izay koza izy ny amin'ny fihavian'ny zanak'olona amin'izao andrenantsika zao. De ny olona zany amin'izao andrenantsika zao tsy mihinana le mofo nidina avy any an-danitra izy, fa mihinana mana izy, nefa maty any izy rehefa ho avy Jesosy. Azo namana dinao tsara. De jereo tsara ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, fa le mofo nidina avy any an-danitra de Jesosy. Voalaza fa ity no manambara ao izy Baiboly. Jaona 5:7. Dinionareo soratra masina, hoy Jesosy, dinionareo soratra masina fa ireny no manambara. Ary ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. De ny zavatra niseho tompo tamin'ny andro Noa, mihinana izy fa sakafo hafa no hoany. Aso namana dino tsara le izy. De izay mahatonga Jesosy ny teny hoe tahaka tamin'ny andro Noa, de tahak'izay koa ny fihavian'ny zanak'olona. Mihinana izy fa maty ihany izy tompo. De izay koa zany zavatra iseho amin'ny fihavian'i Jesosy. Hihinana ny olona fa ho faty izy rehefa ho avy Jesosy. Satria nahoana? Tsy mihinana an'le mofo nidina avy any an-danitra. De hita namana dinao zay ny zavatra miseho. Jereo tsara zavatra misy amin'izao fotoana izao. Mba mihinana an'le mofo naina ve ny olona? De tsy iza fa Jesosy ambarany ten'Andriamanitra. Tsy mihinana an'izany.
tsy mahaliana ny olona izy zany mihinana ny ten'Andriamanitra zany amin'izao, tsy mahaliana ny olona. Azonao manareo zay le hoe mihinana izy, mihinana ny olona. Zany hoe sakafo hafa no nohanina. Sakafo hafa nany. Ianao vao miresaka ten'Andriamanitra amin'olona dia efa tsy tiany olona. Sady zay tsy tiany. Tsy tiany le sakafo. Dia tsinona fa le mofinainy. Tsy tiany. Fa ny ena sakafo hafa ny azy no tiany hohanina. Betsaka rahateo ireo sakafo manintona sy mafilotra zay atolotra zao tontolo zao. Dia ampitsika an'ity tokosa andinina iray ity. Jaona 4 ny andininy 4:7. Inona le sakafo hafa? Jaona 4:7 ny andininy 4:7. Hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Zay. Io zany ny hanina zay tokony hohanina. Dia ny manao ny sitrapony ray zay naniraka ao Jesosy sy ny mahavita ny asany. Io no hanina zay tokony, io no sakafo zay tokony hohantsika amin'ny fihavian'i Jesosy. Fa hoy ten'Andriamanitra tahaka tamin'ny andro Noa, nihinana ny olona. Nihinana sakafo hafa ny olona. Sady zay? Nihinana sakafo hafa ny olona. Inona le sakafo nohan'ny olona tamin'ny andro Noa? Tsy le mofinaina, ary tsy tia ihany koa, tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa inona sakafo nohan'ny olona tamin'ny andro Noa? Ndao antsika ara-maky ny Genesis 4:1. Mahafinaritra anie le Baiboly ary mazava. Genesis 4:1 dia andao ara-mba vakitsika Genesis 4:1 dia ovakitsika manomboka eo amin'ny andininy 5. Ny andininy 5 sy ny 1. Genesis 4:1 ny andininy 5 sy ny andininy 1. Genesis 4:1 ny andininy 5 sy ny andininy 1. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina noho ny nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Zay, hatreo aloha. Ary hitan'i Jehovah fa be nino izy izy? Faharatsiana. Ny faharatsiana. Be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany. Ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia manao izy izy? Ratsy ihany. Zay ny zavatra nohan'ny olona, sakafo niveloman'ny olona tamin'ny andro Noa. Zay le hoe mihinana izy. Raha ny tena marina zany, tsy hoe sakafo ara-baky teny zany vary, inona sisa. Faharatsiana le izy, faharatsiana. Faharatsiana. Izay mifanohitra amin'ilay teny Jesosy hoe ity ny mofo nidina avy any an-danitra. Mba tsy ho faty, izay mihinana azy. Jesosy, izany mofinainy. Ka rehefa mihinana an'io mofo io ianao, dia velona anao mandrakizay. Fa ny zavatra nohan'ny olona tamin'ny andro Noa dia Faharatsiana. Izay fisainana rehetra avy amin'ny fony, ratsy. Zay zany ny zavatra niainana, ary zay ny zavatra nivelomany. Zay le hoe nihinana izy, zay ny nivelomany. Fivelomany faharatsiana, zay ny nivelomany. Dia mijery ianao zany zao tompoko, hoe amin'izao andro iainantsika izao, tahaka an'izay hoe zavatra miseho amin'izao andro iainantsika izao, ka tanteraka le hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa, dia tahaka izay koa fiafinjanak'olona. Fa raha hitanao, ary afantatrao fa tena tahaka izay koa ny zavatra iainan'ny olona amin'izao andro iainantsika izao, dia tsy salasala ianao fa tena hisy le fihavian'i Jesosy. Tena hisy le fihavian'i Jesosy. Manamafy azy. Manamafy. Satria mihinana ny olona. Sady zay mihinana ny olona. Fa miaraka amin'ilay nihinana, nanina koa ny olona izy nisotro. Sady zay misotro ny olona. Dia ndao mba jerevantsika indray inona le hoe misotro inona? Resaka fisotroana ve? Tsy haiko fisotroana zava-pisotro mamamy ve tena nanjaka be tamin'izany andro zany, sa dia manahoana amin'izao andrainantsika izao? Dia raha hitantsika hoe mitovy amin'izay koa ny zavatra miseho amin'izao andro izao, dia marina le Baiboly hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa, tahaka izay koa fihavian'ny zanak'olona. Ao amin'ny Jaona 4:1. Jaona 4:1 ny andininy
5:50 sy ny 4:50. Jaona 9 andininy 5:50 sy ny andininy 4:50. Jaona 9 ny andininy 5:50. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary za kosa ao aminy. Zay. Teotsika ny resaka hoe mihinana ny olona, sa tsy zay? Efa nazava iny. Fa miaraka am'izay le hoe misotro, mihinana sy misotro ny olona, sa tsy zay? Mihinana sy misotro. De osisy ny tenin'Andriamanitra ato, izy Jesosy. Ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Zay. Ny rako ny tena fisotro. Eke mizavatra sotroiny olona fa tsy izy. Tsy izy le izy. Fa izy Jesosy ny tena fisotro, ny rako ny tena fisotro. Raha mba hatsika kely zany zay fizaten'izay de hoe ny rano Jesosy no tena fisotro, ny tokony hosotroina. Ny rano Jesosy ny tokony hosotrotsika. Yaona izy amin'ny 5:50. Izay mihinana ny nofoko, iny efa mazava le mihinana. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, misotro ny rako no mitoetra ao amiko, hoy Jesosy, ary izao kosa Ao aminy. ao aminy. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amin'ny Jesosy, ary Jesosy ao aminy. Jesosy ao aminy. Izay misotro ny rano Jesosy Kristy. Inona zany sotro'ny olona zany tamin'ny andro Jesosy, tamin'ny andro Noa, zavatra iny. De ozy iza hoe tsy tena hoe le fisotroana mahazatra atsika le izy. Hoe ny tena niaina to anatina fisotroana tsy vao tamin'ny andro Noa ihany ane niseho zany zavatra zany. Resaka hoe fisotroana aranofo zany, aranofo zay sisa. Zavatra efa niseho zany tamin'ny talohany zany azy sisisy. Tsy tena zay loatra ny tian'olona zaina fa le hoe zavatra hafa no sotroin'le olona kay zany fa tsy lay raha. Araka le teny Jesosy hoe ny rako ny tena fisotro. Ny rako ny tena fisotro. Tsy nisotro an'io zany ny olona tamin'ny andro Noa, tsy nisotro an'io izy. Fa zavatra hafa ny sotroina. Fa inona ny tiany Jesosy ho lazaina rehefa hoe am'le hoe ny rako ny tena fisotro. Inona ny tena tiany ho lazaina? Ao amin'ny Matthieu milaza azy, Matthieu 4:20. Ao mba vakitsika kely. Matthieu 4:20 de ho vakitsika ny 7:20 sy ny 20. Matthieu 4:20 ka ny 7:20 sy ny 20. Ary nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Zay. Sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako, hoy Jesosy. Ity no rako, sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako. De izy hoe ny rako ny tena fisotro. Sotroinareo fa ity no rako zay nalatsaka ho amin'ny maro ho inona? Ho famelan-keloka. Aika zany ny olona tamin'ny andro Noa tsy nisotro an'le tena fisotro de tsy nafa ny rano Jesosy. Ho famelan-keloka. Zay ke zany na tonga le hoe be ny faratsian'ny olona tamin'ny andro Noa. Be ny faratsian'ny olona. Zany hoe tsy nanino izy zany? Tsy nandray famelan-keloka. Tsy nisotro an'le raha izy. Tsy nisotro an'le zay le izy. Fa nisotro izy. Fa zavatra hafa nisotroina. De tsy na fa faratsiana le izy. Zay foana moa zany le izy faratsiana. Zay zavatra tsy mitondra famelan-keloka. Zavatra tsy mitondra famelan-keloka ho azy no nisotroina. Zay tsy na fa le rano Jesosy. Fa zavatra hafa nisotroiny zay vao maika mitondra fanameloana sy mitondra heloka ho azy. De tsy na fa ny fahotana.
no amarin'le fitsarany zay raha tonga ny safotrany de ringana le zay mazay mihitsy zay natongan'ny azy zay no tonga an'le vahoaka ringana satria tsy nisotro an'le raha izy raha n' Jesosy zany mba ho famelan-kelo tsy nisotro an'izay izy dia tsy nahazo famelan-keloko izy de ringana saty zay mazava de tahak'izay koa ny zavatra iseho amin'ny fiaviany zanak'olona amin'ny fiaviany Jesosy zany de fantaniana petrako raha zay zany no tokony ho zavatra hosotronao tena mba misy hoe zany tena mba hiainanao hoe zany so zany ka afaka maly ianao zany hoe tena hisy marina ny fiaviany Jesosy tena hisy marina ny fiaviany Jesosy zany hoe ianao zany dia tokony hisotro ny rahan' Jesosy Kristy mba ho famelan-keloka fa tsy hoe vao maika ianao misotro zavatra hafa zay mitondra fanameloana anao ary fahotana antikan'izay tsy nahazo famelan-kelo tsy mahazo famelan-kelo satria zay nahazo ny famelan-keloko ny afaka hiara-monina aminy ary amin'le fanjakana nampanantenainy zay indrindra de ny zavatra manaraka namanadinao somary lavalava le fanazahoantsika amin'ity andro an'ity fa mety tsy ho tapitra azavaintsika androany fa mitoizantsika manaraka toyny le manaraka eo mantsy zany de hoe napakabady ny olona zay voalohany mihinana izy faharoa misotro izy ary ny fahatelo napakabady izy le nihinana mazava tsara zay Jesosy hoe nofoko ny tena fihinana saty zay ny rako tena fisotro izao zay izy Jesosy no mofo velona midina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy ny rako ny tena fisotro sotronareo rehetra ty mba ho famelan-keloka saty zay ny olona tamin'ny andro noany fa mihinana izy fa tsy nihinana an'le mofo midina avy any an-danitra izy tsy nihinana izy fa zavatra hafa nohaniny de ringana izy nisotro izy fa tsy nisotro lay rahan' Jesosy izy lay tena fisotro fa zavatra hafa koa nisotrona de ringana koa izy ary ny fahatelo napakabady izy eo am'izay mipetraka fahatanina hoe resaka fanambadiana tianao lazaina zany fa tsy mahazo mapakabady ary ve dia inona raha zany ny zavatra niseho mahakasika an'ity hoe napakabady ty ny olona tamin'ny andro noa satria zay ihany koa no miseho amin'ny fiaviany Jesosy amin'izao andro enantsika zao raha osika hoe raha manantena zany tsika hoe tena efa akaiky Jesosy tena efa akaiky Jesosy inona ny pirofo fa tena efa akaiky Jesosy de izy ny baiboly tahaka ny tamin'ny andro noa de tahaka izay koa ny amin'ny fiaviany zanak'olona napakabady na ninona ny olona tamin'ny andro noa mihinana izy misotro izy napakabady izy sisy ianao mihinana koa am'izao andro ainatsika zao koa azafady dia mihinana ny olona misotro ny olona ary mapakabady de sina tena marina tena efa akaiky marina Jesosy tena efa beta be mariazy am'izao tena manambady mihitsy ny olona am'izao andro zao tena betsaka amin'ny fanambadiana zay hoe zany tena tiany olona zay na le hoe napakabady ny olona tamin'ny andro noa de tahak'izay koa ny amin'ny fiaviany zanak'olona toizantsika manaraka ny fanazahoana azy saty zay de aloha maka fotoana misy tsika afatsika manazava zay ten'Andriamanitra izay enoko fa na de tsy zava-baovao taminao aza izay fanazavana zay de nahaliana antsika rehetra le resaka hoe mihinana sy misotro amin'ny tena heviny tokoa ary nitiany Jesosy atongavana am'izay tokony ho hoanitsika sy hosotrotsika eo am-piandrasana n'lay fiaviany fanondroany mba amaly an'ilay fanontaniana hoe tena izy tokoa ve izany fiaviany Jesosy izany ndao ary hoentina mbavaka indray ny mpanaraka ny fandarantsika paster ndao hiaraka vavaka atsika raha inay tsara indrindra sy any an-danitro mazava aminay ny zavatra niainan'ny olona tamin'ny andro noa ka natonga azy ho ringana tsy ho voavonjy tamin'izany fotoana izany ary maty avokoa afa-tsy noa valy mianaka fantatra ihany koa
ny zavatra izay tokony ataonay amin'izao andro iainanay kehitriny izao raha miandry ny fihavian'i Jesosy izahay izay hamarana ny tantaranyity tany ity. Aoka mba ho tanteraka amin'ny fiainanay ny tenao Jesosy ka ihinana le mofo nidina avy any an-danitra tokoa izahay dia tsy iza fa ianao. Ka ianao no ho fivelomanay, ianao no sakafo izay hohaninay. Ary ny anao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ahavitany asany, izany tokoa no fihinanay sy ho sakafo hohaninay. Ary hisotra ny koa izahay ilay tena fisotro dia tsy na fa ny ranao Jesosy, ny ranao izay nalatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloka. Ka mba hisotro izany famelan-keloko izany izahay ka ho voavela heloka tokoa izahay, fa tsy ho tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisotro izy ireo kanefa ringana satria tsy voavela heloka izy ary tsy nandray famelan-keloka izy. Tompo, tanterao amin'ny fiainanay izany famonjena izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra nizarany teniny amin'ny lalan'ny mpanompony akasarintsika koa ny pasteur Andriaparatena Fanera nanaky io fitaovana teo am-piaratan'Andriamanitra fa isaorana eram-poeran-tsaina ianao naharitra ny ainy ny fandarantsika nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka toizantsika indray izay loha hevitra mahaliana izay mbola anatin'ilay loha hevitra manao hoe ny fihavian'i Jesosy tena hisy marina be. Manam-pitafa, manam-pijery,